zava-dehibe ny fanaovana charteny de bonne conduite amindreo le candidat mba hifanaja tsara mba anatanteraka tsara ny adidy amanandraikitra no an'ny tanindrazana an'ny firenena izany zany de zava-dehibe fanaovana signature an'izy ity fanaovana signuage eto de misaotra manokana mihitsy ny andrareo FES sy ny Union européenne sy ireo le mpiara-miasa rehetra natanteraka an'izy ity nisy fotoana lavany ny fampidirenan'izy ity tsy voatery hoe tetony natao fa nisy fifanakaloza-kevitra nisy ady hevitra tao teo amindreo le antoko party hafa reo de mifara am'le fanaovana signy am'izao fotoana zao fa noho ny adidy amanandraikitry ny sasany moa zany de tsy tafahoana manao azy fa samy manao zay anatanterana an'isy fa zava-dehibe aloha de hoe vita sony izy ity ary zava-dehibe ihany koa de hoe mba tena anaja azy daholo fa tsy de hoe atao resaka anina fotsiny izy satria miankina am'ity daholo no ahafahan'ny olona rehetra milaza fa hoe tena izotra tsara mpilaminana ary ampifanajana zay le fifanajana zay moa sy ny tena ilana an'izy ity ity faharoa zay nanao fanambarana hoe tokony modely anareo gouvernemanta sao de nareo ndray tsy manao an'le bonne conduite